Tomtatkandra vonahoany tare any andrenivohitrany Tomtatkandra vonahoany tare any andrenivohitrany Elona ihany vao mety mahita fa enjana ihany vao mety mahita Tomtatkandra vonahoany tare any andrenivohitrany Tomtatkandra vonahoany tare any andrenivohitrany fa enjana ihany vao mety mahita Ankavaliana trano no anolorana ny araba finaritra ho antsika rehetrarehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny RTA indray amin'izao hariva izao. Fifaliana foana no iarahana aminao ato anatin'ny fandarana Mila Mikandra fotoanantsika isam-bolana toy izao. Tsy miova ny fotoana fa isaky ny alahady voalohany sy alahady fahatelo. Efa mametra-panontaniana angambonareo hoe inandray ary no sehatrasa entinay aminao amin'ity volana ity. Fa mialohan'izay aloha izy ary ny toerana misy anay raha hitanareo. Ety amin'ny Mazorivo ety amin'ny Paveno misy no hitondranay anao indray ato anatin'ity fandarana manaraka ity be dia be ny asa hita ety amin'ny Mazorivo ety amin'ny Pave ety eo ohatra ny mpanao hazo, ny mpanao charbon, ny sekoly maro samihafa fa toerana antenaiko fa tsy vaovao amintsika rehetrarehetra tsony angambany no hitondranay anao ato akaikaiko aty any donc iaraka ho any Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et 6 spa, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté à Tsinekeli, en face de Mouraï dans le service premier étage, près Shoprite. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Araka reto zavatra hitantsika miantokantona eto reto dia efa fantatrareo angamba fa eto amin'ny KAFREJY ety Mazorivo antenaiko fa tsy vaovao misofintsika intsony zany i KAFREJY dia ankonana anankiray manao ny fanamboarana ny kiraro simba zany, manao ihany koa ny asa famoronana an'izay kiraro zay raha toa ka misy modely tiana ho azo no sady ihany koa mikirakira ny hoditra tsy voatery kiraro ihany araka izany fa manao ihany koa izy ireo ny poketra sy ny asa tanana maro samihafa. Tsy ho lava resaka tsony fa avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny tafatafa sy ny dinika hifanaovana amin'ny KAFREJY na hoary. Miaraba ny KAFREJY tonga soa tanatin'ny fandarana Mila Mikandra. Miarabanao rojo ary miaraba ny mpijery ny sipiainy RTA ihany koa. KAFREJY zany dia fantatra amin'ny anarana hoe Rasolo Manatsoa Alfredy mipetraka eto Mazorivo avaratra miparaka Anjarasoa. Hatramina kely dia efa atao anatintsika ny fanaovana asa tanana, ny kiraro ny rehetrarehetra zany ny kiraro rehefa resaka asa tanana zany dia ataontsika daholo fa ny kiraro zany ny tena nofehezina hatramin'izao. Rasolo Manatsoa Alfred na KAFREJY fantatra eo amin'ny sehatry ny asa tanana indrindra fa amin'ny fanaovana ny kiraro, izay ny tena nahalalan'ny betsaka azy. Raha fehezina nefa dia tsy mijanona eo amin'izay fanaovana ny kiraro izay fa ny fanodinana ny hoditra ho tonga fitaovana fampiasa toy ny kiraro aloha mazava ho azy, ny poketra, ny kitapo sy izay rehetra asa tanana ka vita amin'ny hoditra izany. Hatrany amin'ny fahazazana dia efa voasariky ny asa tanana ny lehilahy. Araka ny filazany ihany koa dia toa efa zary lova ihany koa ny fanaovana ny asa tanana satria tsy izy rery amin'izao fotoana izao no misehatra ao anatin'ity asa ity fa maromaro, misy ireo mpiraita-po, misy ihany koa ireo fianakaviana. Araka ny fitantarany dia fon'izy mbola 10 taona dia efa somary voasariky ny fikirakirana amin'ny fanamboarana ny kiraro. Niainga tamina zavatra tsotsotra to azo lazaina fa lalao ihany aloha tany am-piandohana tany. Amin'izao fotoana izao kosa dia efa tena tafaroboka tanteraka ao anatin'izay mahamatianina amin'ny fanaovana ny kiraro na ny poketra na ihany koa ny kitapo. Araka ny voalaza teny am-piandohana hoe
ireo asa rehetra vita amin'ny hoditra dia saika vitany Rasolomanatsoa Alfred na i KAFREJY. Classe de 6e zany tsika ny tena nanomboka hoe nanjaitra amin'izay hoe iny mba misy zaitra manodidina kely sy ny karazany, de nanomboka tany amin'ny klasy famaranana ka hatramin'izao de mbola ao anatin'ny fanaovana kiraro foana, ary io ny tena anisan'ny tantara raiky io nena zany izy io, tantara ray izy io. Io manko le tantara kely zany de révolution socialiste tamin'izany fotoana zany, de misy le hoe atao hoe adaptation, ary zay adaptation zay zany tsy tian'ny eritreritra mihitsy tamin'izany fotoana zany, fa hoe tokony tsika ve ny tanora malagasy hoe mba afaka amorona ihany tsika amina zavatra anankiray fa tsy le hoe miainga amin'ny adaptation, de lasa hoe ohatra le vocabulaire mihitsy zany ohatra ny makarary sofina be satria ratsy foana zany le zavatra vita gasy, de niezaka ny tena zany ndao mba hanao tsika amin'izao fotoana izao, de ny alana zany le adaptation zany tamin'izany fotoana zany koa ny zanaka reo le olona le manan-katao zany no afaka mividy kiraro import sy any hatrany La Réunion sy France, fa ny zaza malagasy zany de tany amin'le fanaovanovana kiraro, kapa-pneu, inona koa ty izy, kapa-pneu, kapa ahoditra, reny le zavatra tsopotsoponina eny amin'ny sisiny reny zany no navadika ho kiraro, de zany anisany tantara kely anankiray ngeza be taty aoriana le izy hoe aloha mamokatra zavatra tsara tsika, mamokatra zavatra mba afaka mamorona tsika aloha, de miainga tamin'ny zava-misy zany tsika ny famoronana tompoko. Makasika an'izay hoe fivoaran'izay avozonao tantarana kely ve hoe tanynareo tany am-piandohana tany ohatrotry ny ahoana fotsiny zavatra natao, de firy taona aty aoriana hitako efa mivoatra be, fa mahita kotasy koa ary eto, inona indray kosa ny zavatra vita eto amin'ny atelier KAFREJY amin'izao? Départ aloha zany nanomboka zany de hoe nanjaitra nijerijery de mandravarava hoe ravaravana le kiraro kapakapa reny zany, le kiraro kapakapa reny vitana orinasa anankiray, tsy laza anankiroa moa tamin'izany ny tena malaza, fa tsy laza n'le orinasa zany tsika, fa reny zany no tsiponina de alaina de sotsorina de maka taratasy de ataotao gabari eny izy, ohatran'ny hoe gabari moa zany de alaina azy de atreo manomboka mitatana jerijerena le machine zany, de manomboka manjainjaitra zay zany momba ny any amin'ny zaitra aloha, de aveo indray ny momba ny hoe zaitra amina manodidina zany, manodidina kiraro zany alaina indray zany le kiraro, de misy raha an'iny de manamboatra olo tamin'izany reny rayonna bisikileta no vidiana lafo, rayonna bisikileta no alaina de atao amin'ny hazo, de ny lame nandidiana azy tamin'izany de makeny amin'ireny le mpanao mécanicien reny zany no eny mandeha, de tsofatsofaina eny izy de aveo mahavita olo, de aveo de hoe savony isan-karazany, savony laboziny natao hanina, rehefa tateoriny moa de mahita any hoe ka isavoka zany tena fanaovana azy ity, de natao ohatr'izay, de ohatr'izay koa ny lakôly tamin'izany fotoana zany, de ny tantaran'ny lakôly ndray tamin'izany fotoana zany de hoe io le polyester io le fonifonina zavatra io no alona anaty lasantsy, de io natao lakôly ankorinan'le zavatr'olona, de niainga tamin'ny zavatra majinika kely zany tsika no niaingana, de tateorina zany de nanomboka misy ohatra hoe manomboka manao botim-behivavy zany zao no tena farany natao, de io no tena sarotra indrindra zany amin'ny kiraro botim-behivavy, satria io mitaky lasitra, mitaky refin-tongotr'olona, de io nisy fotoana mihitsy ny tena mamotika kiraron'olona zany amin'io, satria tsy tena mbola voafehy izy, fa rehefa nalentely izy de voafehy ihany izy amin'ny farany tompoko. Amin'izao taona 17 zao ve zany nareo efa mampiasa tsy haiko fitaovana machine maro samihafa amin'izay fanamboarana kiraro zay, de ireo fitaovana reo ve namboarinareo zany hoe nadaptenareo ihany sa nafarana manokana? Ya, izay tokoa misy adiniko tamin'izany moa ny pneu io de tsy kikisina amin'ny anina io, tsy kikisina amin'ny mail mihitsy io, fa kapoka no lavalavahana, de iny ny kikisana azy, ny tantarana spadri zany mbola hafa koa, io ny kikisana azy le sisiny zany kikisina, rehefa atreo moa izy azontsika hoe alaina sary any hoe ahoana moa zany kapoka zany, lavalavahana kely amin'ny fantsika izy de kikisina io, de ny machine zany amin'izao de nivoatra le izy machine, de manana machine any zany tsika zao, manana machine industriel kely zany tsika am'le mail io zany, de ohatr'izay koa ny machine coudre zany ny fanjairana, de misy machine koa coudre, de misy koa ny fitaovana zany efa betsaka
efa be da be ny zahatra nampiasaina mampiasa tamin'ireny surzete reny tsika raha surzete mampiasa an'ireny koa tsika eo amin'izay hoe zavatra vita eto amin'ny atelier ny KAFREJY zay azo ilazana sady tionany kely ve mijery any an-tokantrano hoe ina daholo ohatra no kiraro sy ny tsy haiko entana vita eto dia inona ihany koa efa nisy koa ve hoe nisy commande-n'olona dia tena tsy vitanay eto zany ia na ny commande aloha teto dia nezahana ho vita daholo fa misy kosa ny hoe nesany teo voalohany sy ny faharoa tsy alefanay ihany fa ny fahatelo voamenay an'ilay olona zay mahatonga an'ilay izy misy mipetraka zany ery amin'ny vitrine ery reny zany karazana esany teo tsy nety dia amidinay ihany fa lafo ihany izy zay mahita ny reran'izy zay koa zany indraindray misy fotoana ohatra hoe manome fanomezana ho an'ireo le olona zay mifanaraka miara-miasa aminay dia reny koa zany ezahana mihitsy ny tena qualité no alefanay ihany tena zavatra tsara fa tsy le zavatra ataonay voalohany iny zany mipetraka eo faharoa ny azavaikely zany dia amin'izao fotoana koa zany tsika dia efa mampiasa ny lasitra io le lasitra io zany le ohatr' zany le lasitra ohatr' zao tio zany le atao hoe lasitra misy lasitra hazo zany tamin'izany fotoana no nampiasana mbola asehontsika moa le lasitra hazo rehefa avy eo anisan'ny hoe fivoaran'le fitaovana zany ary izy io koa zany mbola misy be da be ny zavatra azo tandrahana zany raha ireo voatanisa teo reo ary ny vokatra vokarin'ny KAFREJY iza siza no mpanjifa ny vokatra zay averina ihany fa tena asa tanana malagasy io zany misy karazany roa koa izy io dia ao le misy le hoe micommande tsirairay kely zany ohatra hoe manao kapotsika sandale sy anina reny zany dia reny zany misy hoe mividy tsirairay ny olona misy koa nefa manao prix de gros zay misy olona zany tonga micommande folo izy na roapolo na hatramin'ny 100 ohatra hoe kiraro botina sécurité reny zany dia ohatran'ireny zao dia hoe mandeha 30 reny zany atao dia olona ray no micommande an'ireny fa raha resantsika izay mpanjifa ny vokatra eto amin'ny KAFREJY zay dia samy manana ny fomba fijeriny ireo mpanjifa azo lasaina hoe mizara telo zany ny mpanjifantsika ao le daholo be zany le izy zany tonga fotsiny izy dia te ataovy dia zao ny volanay ao indray nefa le ao anelanelany mba mila zavatra hoe kantokanto ihany izy dia ao le tena kanto be izy zany mizara telo ohatran'ny fiarahamonina ihany mizara ohatr' ao le tena misy hoe ny anaty atao tsara dia izy reo zareo zany tsy miady varotra mihitsy ndreo fa to dia mametraka hoe izao le asa tanana dia izao le izy dia faharoa ny karazana client koa dia misy ohatr'izao koa karazana client zany amin'ny resaka varotra zany dia misy milaza ohatra zao hoe misy malagasy zao dia misy vazaha koa ny malagasy zany resantsika voalohany misy malagasy zany tonga dia manaiky izay asa vita eo izy fa ny misy indray malagasy le tsy manaiky anifany azy tena mametraka mihitsy hoe ty atao ohatr'izao mahitsy ty ohatr'izao dia ohatr'izay koa ny vazaha koa ny akamono vazaha zany dia manaiky an'le hoe io le asa io dia na tsy vita finition io dia raisiny io fa io le asa tanana io dia zay zany ny sitomana ny sain'ny olona fa hafa indray raha ohatra tsika manao ansery ohatra hoe manao kiraro 100 na 200 isy pera izy zany dia tsy maintsy mitovy ary tsy maintsy manaraka ny tena fenta tsara iny satria misy zavatra be da be atao iny fa hafa le hoe famoronana mihitsy zany le famoronana zany tiako azaveny le famoronana zany zay le zavatra ny tiako hoe misy famoronana to dia manaiky ny olona io le famoronana an'le olona io dia raisin'le izy satria io ny zavatra famoronana vokatry ny aingam-panahy zany fa misy ny olona mbola ataovy an'izao ty enjana ihany vao mety mahita andao mba homena sationany kely ny mpijeritsika ny atokantrano hoe manodidina ny ohatriny eo izay kapa hoditra sandale eto amin'ny atelier KAFREJY zay ny kapa hoditra zany dia misy le tsotra indrindra zany io zany dia 4,000 eto aminay 4,000 zany hoe indraindray mitonona hoe 9,000 miady varotra io dia mitombe amin'le 4,000 dia misy ny rayal dia misy ny 5,000 sy rayal zay zany no ambony indrindra 5,000 sy rayal akoatran'le tena sarotra be misy le ohatra hoe manao sariny ohatra hoe manao kirarony Jesosy Kristy reny zany dia mba le ohatran'le amin'ny film reny zany dia reny zany mba lafilafy 5,000 sy roa reny ohatra indray ny karazana boty zany na ndelana ambehivavy ny mokasain sosira basy zany reny indray zany 4,000 dia hatramin'ny 9,000 zany ny prix amin'ireny dia ny io indraindray misy hoe mangalangala tahaka boty zao indraindray zay tsy dia mety manolo reny satria ny anay zany famorona mihitsy natao eto nefa le olona moa indray mesisy da be dia anaovana fanakaikikaiky ihany fa tsy maintsy hovaina kely ihany le endriny
ho andreo akora fototra ampiasainareo amin'izay fanamboarana kiraro izay hita eto toerana daholo ve sa misy afarana? To de valo mahitsy angamba aloha hoe misy afarana aloha le izy misy afarana aloha fa ny etaterana angamba ny hoe azontsika resahana hoe ny etaterana zany de misy le hoe tanazy vita gasy zany le hoe nalona amin'ny fomba malagasy zany de reny le naturel zany reny le naturel zany reny ohatrohatra amin'to zany le naturel ohatr'izao hoditra vita malagasy zany dia ny nakoa no mbola etaterana koa ny pneu koa de eto ny pneu ohatrohatra zany le pneu ohatr'izao le pneu endahan zareo eny zany sonotr'izao de reny zany ety de ny zay eo am'izay tsika reny le lakôly rehetra reny zany le afarana reny ny lakôly ny cuir vrai ny machine ny fampoint to zao de tsy vitatsika zay to fampoint ohatr' to zany le atao hoe fampoint ohatr'izao zany le fampoint ohatr'izao reny zany de anisany afarana ny rive ihany ko zany ao afarana ny kofehy de afarana reo moa zany de afarana izy moa fa ao Antananarivo zany mpanafatra andreo de izahay manjifa azy ihany zany mandeha mividy metsena any zany araka an'izay zava misy eo ohatr'izay keo ny semelle koa zany de misy nefa semelle local de misy semelle importation de ny importation zany de ohatra hoe godasy sy karazarazana ohatrohatra n'ity zao zany le semelle zao le import zao afarana avy any Chine moa tony zany avy any Chine reny de eo moa mampiasa lasantsy koa zay mampiasa pétrole mampiasa menaka zay zany amin'io pitson'io be da be zahatra ampiasana amin'io hatramin'ny alcool misy produit loko isan-karazany zany mainty fotsy mena misy ampiasana koa zany zay ny fitaovana zany de mbola sarotsarotra aminay zany ny fitaovana hidirantsika amin'izay ary mahakasika an'le asa fanamboarana kiraro ataonareo andavanandro mihitsiny ohatrotry ny ahoana zany hoe nareo miasa zay rehefa ato ampiasana ato misy firy eo nareo ato zany moa de mazava ho azy fa izay roa zany ny tena ao anatin'ity zay zany tsy de tena hoe mbola manana mpiasa hoe raikitra fa nenay zany matetika de apprenti zany no na le vao mianatra asa reny zany zala aveo zala lasa manoronorona eny de misy anankiroa zany zao ny apprenti ako ato zany mianatra zareo reo zany tsy de hoe tazominato fa rehefa mavoy zany de alefa eo amin'ny 3 taona izy no tena hita hoe efa ao tsara na efa taona de mba afaka mamorona izy zany zay zany no any de zay roa zany tena miasa ato miaraka amindreo apprenti anankiroa reo amin'ny ankapobeny mavita tsy haiko kiraro firy eo nareo amin'ny isan'andro zany le rythme amin'le asa zany ny kapa zany de eo amin'ny ataontsika hoe raha tena miasa zany de eo amin'ny folo tena hoe atao tsara tarehy be de folo ihany fa ohatra hoe manenjika izy de 20 isa zay zany no isan'andro nareo mivady zany tonga de samy manao an'ity asa fanamboarana kiraro ity daholo mahavelona ve samy manao asa hafa nareo ankoatran'ny fanamboarana kiraro mahavelona ty asa ity ka mahavelona de anay mivady zany samy manao eto aby zany anay mivady mifandimbidy mandray ololeto de ndray miasa samy miasa ihany koa arakaraka ny abetsahan'ny asa eo de samy mandray fitaovana ihany de samy miasa mahavelona tsara zany ny asa aloha araka ny fanajana azy satria izy ty koa mitaky fanajana malaza zany le malagasy le mpanao asa tanany manao kototoray de manao fotongasy tena marina io za zany tsy mandany io ekeko mihitsy io fa de ndray le kototomako zany le nazavaiko teo le misy kiraro atao de aingam-panahy miainga amin'iny de aveo izy nefa tsy araka ny eritreretin'ny olona de matetika ohatrany fanipako zay foana misy za mieritreritra hoe tsy mety ty nefa ny olona tonga eo mieritreritra ndray hoe mety zany de zany ndray mieritreritra tena mivoaka be io zavatra ataoko ny olona ndray tonga eo tsy mivoaka io zay zany anisany hoe zavatra olana amin'izy ity fa ho an'ny vazalo io zany de zay vita eo ny azy de keny foana
fa le amin'ny malagasy zany amin'le création zay le sahako le famoronana kiraro anankiray mba moderna hoe style hafa mihitsiny modely hafa mihitsiny zay zany ny fandehan'iny faharoa zany eo amin'ny fotoana koa zany de nenay zany zao de efa nandray fepetra mihitsy ny olana zany de ohatry zao misy ohatra hoe tamin'ny isa taona zany de manana kiraro eo amin'ny telo kitapo tsy hitany tompony amin'ny réparation zay ny resahana tsy hitany tompony mandritry ny roa taona ray taona avy eo izy tonga indray izy avy eo hoe aiza le kiraro zay zany de fomba antsika eto Antsirabe aloha de alako tsiny satria tokony amboarina le zany satria zay zany efa niezaka zany ny mpanao asa-tanana hoe de novaina indray zany fomba fiasa de nisy fomba fiasa de alaina le avansa de mipetraka eo le kiraro de nanomboka ny lamina le izy satria nangalana avansa de le tsy manome avansa navelanay hijanona eo de misy indray ny olona menay kiraro la isinareo fa nefa zao nareo tsy any de any zany ny zavatra olana indrindra de avy eo indray le olona le kiraro zany tsy misy lalàna manko izy hoe kiraro tsy arena mandritry ny telo volana zany de efa namany hoe fa tsy tokony etohana tsony ary matetika eny de misy olona ao anatin'ny lalàna mihitsy ny mananana an'izany tsy mahalala an'izany de ampahalala anazy de avy izy mila kisa satria hoe eritreretiny hoe mpanao kiraro izy de lasa tsy mifanaja zany de eo koa ny fotoana ohatra hoe lahady tsy mamoaka kiraro de izy de ny olona koa avy eo mamoaka hoe ny anay manana ny lalàna anay anay zay zany anisany ny lalàna tompoko eto Madagasikara de mipetraka tsara ary mbola mafisina fa mbola mipetraka matoa mandoa etra sy manana stat zany de vonona hiezaka foana hoe ahoana vahaolana de anao moa amina fiarahamonina de tsy maintsy misadapta any hoe mba manaraka any ahoana ary nanaovantsika azy aloha latsinainy nareo makazy satria lahady anay tsy mivofa latsinainy io nareo nandrasana maly sabotsy tsy tonga ohatra zay zany ny tena olana amin'ity fanaovana asa-tanana ity fa tena manaiky aloha fa ny manao fotoan-gasy ny anina nefa zay zany de zahana elana mihitsy zay elana zany fa isan'ny mpanao asa-tanana anankiray azo lazaina ho fakantahaka i KAFREJY ny antony izy de isan'ireo mpanao asa-tanana miaina sy misehatra ao anatin'ny ara-dalàna izany hoe raha fehezina dia mpandohetra ny lehilahy ya tena ao anatin'ny tena mandoa nifitsika de manana statsika amin'ity asa-tanana ity ary ezahana atsaraina foana zany io stat satria miainga amin'ny départ io ary io tsy za zany miatsa ny namany rehetra hoe manaova zalahy fa isan'ny tombony amin'ny fananana an'izay nify sy ny stat zay de rehefa misy ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ireo orinasa vaventy ya reny tena mitaky an'izany mihitsy ny aizany statinao sy ny nifinao mety ilaina mihitsy zany reny zay ny tompony amin'ireny zavatra reny zany le ilain'le orinasa vaventy zany tsy mampanao zavatra anao izy raha tsy manana iny ianao iverina kely amin'ilay vanim-potoana ihany tsika efa nisy ve ny tsy haiko ohatry hoe souvenir ratsy na hoe tamin'ny taona inona ny tena maisamaisatra izay fanaovana kiraro zay na nahitana olana mety hoe tsy fampiny akora fototra na ny crise teto amin'ny firenena ihany koa de misy ohatra hoe anankiray zao nitrangatra amin'izay ny sanatry tamin'ny mataona maro tsy hita le kiraro fa petahan'le apprenti de tsy hita hoe ahoana moa nanaovana azy fa de sonoana zavatra le zavatra olona koa moa hoe te karazany hoe kapany eny nalainy zaraha 3 arivo ohatra zany faharoa eo amin'ny fitaovana indray zany de misy fotoana io tena indrindra rehefa hoe mijerevigrevy io le ary amin'ny sambory de tena miakatra ty lakolo re olona miakatra ny vidividinjeo zavatra matsinijinika kely reo zany de miakatra daholo re manisany faharoa koa ny resaka transporteur koa zany rehefa mandeha miakatra de matetika efa misy fotoana zany tena tsy misy izy io de ny eo amin'ny hoditra koa de rehefa le mangatsika be iny de sarotra ny hoditra amin'iny satria mety tsy haiko hoe ahoana ny fandehan'ny hoditra de ny client zany eo amin'le client zany io mazava ho azy fa rehefa miditra amin'ny mpianatra alohan'ny ray volana alohan'ny tira amin'ny mpianatra de somary entsakenjana ny fifaninanana ary zay mahatonga miatso amin'ny fanjakana hoe mba tokony ho jerena ihany le mpanao kiraro matsinijinika eny satria zalahy reny tsy mametraka tsy manana nify tsy manana stat de lasa mamono an'le manana an'le izy io nefa zay mandoana nefa moa ataona fa reo namana aby de tsy maintsy jerenareo ihany le marimatrresany hoe aizany tokony ampidirana ny zalahy reo mba ho olona mba ho maty anina izy na de amin'ny fandavana amin'izay fo satria zalahy reo ne mampiditra vola reo amin'ny mampanao asa tanana anareo inona ny tena olana na hitanareo hoe tsy mbola lesoka zany amin'ity asa tanana ty mety hoe avy amin'ny mpanjifa na avy aminareo ihany koa le teo ihany na mafisiko zany le ny olana zany de zao
ny olana avy aminay aloha zany de hoe zay zany a de manao fotoan-gasy sy le hoe misy fotoana tsy mahafapo anareo client ny fandraisana olona zany a misy fotoana koa nefany a tsy maharaka le zavatra de tavinareo zay a de lasa tonga koa ianareo a de tonga dia mifampivazavaza eo a zay zany isan'ny olana ngezabe mifampivazavaza nefa tsy misy ohatran'ny fifampiresahana sy milamina ihany zany de rehefa tonga milamina zany ny olona de hitanay foana hoe zao nanaovana vahaolana de ny olana anankiray koa zany ny eo zany le hoe kiraro a vita ato nefa tsy alaina de mbolana afaka ray taona vao alaina nefa ny lalàna mamaritra hoe 3 volana ihany no ny andraiky tanay iny satria azo atao zany mametraka hoe kahe fifandraisana aminareo sy ny anina de misy koa ny telefona azo ifampiantsoana ihany de izay ny tena olana ngezabe zany tompo zay zavatra zay enjana ihany vao mety mahita eto Mazoriva Avaratra amin'izao no misy anareo eto amin'ity atelier KAFREJY ity fa mety misy ve fikasana any ariana any ohatra ny hoe anokatra orinasa ray mihitsy mpamokatra an'izay kiraro zay na hoe anao annexe ihany koa nareo vonona zany anao an'izany orinasa zany tsika amin'ny fanaovana kiraro poketra sakosy regny koa zany anisany ataontsika eto zany de mivonona mihitsy ny anitatra rehefa misy anankiray zany fa rehefa tonga moa fotoana mampety azy de tsy maintsy ho avy indray tsika hoe ahoana indray zany nitondrana nyty raha manky ity amin'izao taona 7 zao dia hita fa miroborobo tokoa ny atelier KAFREJY eto Mazoriva Avaratra fa manao ahoana indray ny mety hoe andimby an'ity asanareo ity any ariana any dia nizao ve nareo dia efa mamolavola tanora nao an'ity asa ity any ariana any amin'izao fotoana zany de hoe tsy niandry tony tsika hoe isy andovo fa amin'izao fotoana zao de efa mba misy 2-3 eny efa mamokatra eny zala nianatra tato zany sy de nalebiazina tato de veriko ngamany fa tsy de hoe miandry hoe mpandovana anina fa zay raha misy olona vonona zaka hoe anaraka tsara le fitsipikato zay zao adinontsika anaraka tsara le fitsipikato de afaka mena formation izy de avy izy afaka mamokatra mamorona ho anazy zany fa tsy hoe miandry hoe andova satria itsika zany zao de mbola ao anatin'ny fahataniroana tsara de mbola miasa zany zao fa mamola vola olo tsika zany ho an'ireo ankizy vonona Madiva ifarana ny fandarana inona ary ny afatrafatra omenao any tanora sy ny ray aman-dreny sy ny olona rehetrarehetra zay manaraka ity fandarantsika ity amin'izao fandalovanao eto amin'ny Mila Mikandra izao misaotra ny Mila Mikandra tsika de le hoe Mila Mikandra moa zany de hoe misy hoe mila zany filana de hoe mikandra de hoe miteraka vola zany raha araka nyfahazahoko azy zany hoe kandra égale vola de miteraka asa zany hoe manentana antsika tanora zany marina fa eo le enseignement général mianatra TST karabola ka hatrany amin'ny terminal tonga eny atao eny akato zany ianao eny amin'ny université anao va afaka mifidy hoe tia no taranja fa raha ny tiako zany de hoe vao aty amin'ny kely de efa mitazantsika ray aman-dreny hoe inona no tokony ataon'ity zazy ity amokatra orinasa ve ty sa eritreritra hoe hiasa any amin'ny zone de anina fa tsy mieritreritra hoe ndao amorona orinasa kelikely aloha de aza manantena an'izany hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana zany na anina fa ny herin'ny tenanao aloha atao avy eo anao vao jeren'ny fanjakana jeren'ny fiarahamonina ohatra zao atao ny heritra azy zao zany de efa fanampiana ngeza be ho an'ny mpanao asa tanana ary eto de sorako avy hatrany ny heritra zany sy ny mpiasa rehetra ao zany de misaotra antsika koa mpijery sy ny vonona rehetrarehetra ampiovan'le taranja asa tanana ity enjana ihany vao mety mahita tapitra sady ny 30 minitra fotoana izay iarahako aminao ato anatin'ny fandarana Mila Mikandra amin'izao fotoana izao antenaiko fa nahaliana be dia be anao ny sehatrasa izay natolotra ho anao tamin'ity volana septembre ity dia ny teto amin'ny atelier KAFREJY ho anao any tokantrano ihany koa manana sehatrasa asa fivelomana amin'ny sehatra maro samihafa aza misalasala mihitsy mifandray amin'ny fandarana Mila Mikandra fa azonay atao mihitsy ny mandefa ny sehatrasanao ato anatin'ny fandarana raha toa ka te hisera
masery amin'ny fandarana ianao zany dia aza misalasala miantso ny olarana tarbitanao eo ambany io na koa mijery mitsidika ny page Facebook ny Mila Mikandra. Eto mpamaranana ary dia tsy hay ny tsy ankasitraka ny Nadia Beauté izay nanao ny taovolo sy ny tarehan'ny mpanolotra ny fandarana. Ankasitrahana torak'izany ihany koa ny ekipa rehetrarehetra nanatontosa ity fandarantsika ity sy ireo teknisianina izay nampita ny sary tany atokantranonao ary tsy adino ny misaotra sy mankasitraka nareo mpijery isa-tokantrano nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Dia efa manome fotoananao sahady ary amin'ny iray volana indray hitondrana ianao sy atrasa vaovao hafa mihitsy indray fa ho anao izay tsy naharaka ity fandarantsika androany ity dia mbola misy ny famerenana ny alahady fahatelo ho avy izao ny fotoana tsy miova fa amin'ny valora sasany alina trano dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka amintsika rehetrarehetra. Veloma. Gandra funa wantari ani den fuitan tat gandra funa wantari ani den fuitan ilmayan fumet maita yenzana yan fumet maita tat gandra funa wantari ani den fuitan tat gandra funa wantari ani den fuitan yenzana yan fumet maita